Ho an'ny taranja volleyball kosa fiadinan'ny tompon-daka ho an'ny eto Analamanga dia ny dingan'ny ampahivadalana indray no nitotosaina tamin'ny tia sabotsy ity sy ny alahady. Ekipa telo eo amin'ny sokajy zazavavy ho an'ny division voalohany aloha no efa fantatra tafita amin'ny lalao manasan-dalana amin'izay fiadina ny tompon-daka ny Ligna Analamanga eo amin'ny taranja volleyball izay notanterahana tamin'ity maraina ity tokoa izay lalao ampahivadalana izay. Tafita amin'ny lalao manasan-dalana ny ekipan'ny VBCD, ny Azia ary ny AMVB eo amin'ny sokajy zazavavy division voalohany eo amin'ny taranja volleyball. Totosaina tamin'ity androany ity ny lalao ampahivadalana teo amin'izany fiadina ny tompon-daka ny Ligna Analamanga ho an'ny taranja volleyball sokajy zazavavy izany. Ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny lalao ampahivadalana izay nikatrohan'ny Azia manao akanjo fotsy amin'ny sary sy ny gôsfa. Ny Azia teto no nivoaka nandresy tamin'ny seta 3-0. 5-20, 7-20, 3-20, 5-20, 5-20, 7-20. Ny Azia no nandrombaka ny seta voalohany tamin'izany 5-20, azo lazaina fa dia nivoaka malalaka aloha ny Azia tamin'izay seta voalohany izay. Teo amin'ny seta faharoa dia nanindry mafy ny gôsfa ka dia izy ireo indray no nandrombaka ny seta faharoa 7-20. Tany amin'ny seta fahatelo dia ny analalaka sy nahazo aina indray ny Azia ka lasany izy ireo mora foana ny seta fahatelo 5-20. Tany amin'ny seta fahaefatra dia mbola ry zareo Azia no nahazo izany tamin'isa 5-7 ka dia nibatany izy ireo ny fandresena tamin'ny seta 3-0 ka nahatafita azy any amin'ny lalao manasa-dalana. Ampahivadalana mbola tsy totosa kosa ao anaty fiadinan'ny tompon-daka ny Ligna Analamanga ity dia ny Biasy sy ny Hafa izay mbola miandry ny anatanterahana azy. Ny VBCD tamin'ity ampahivadalana ity dia nandresy ny ATVB ary ny AMVB kosa nandresy ny Saint-Michel tamin'ny seta 3-0. Ho an'ny zazalahy kosa voka-dalao sokajy junior izay nitanterahana androany dia ny Azia nikatroka amin'ny AMVB ka ny Azia no nivoaka nandresy tamin'ny seta 3-0. 5-20, 2-20, 5-20, 7-20, 5-20, toy izao kosa ireo voka-drafa tamin'ity androany ity ihany division faharoa lehilahy. Ny RVB nandresy ny Saint-Michel tamin'ny seta 3-0. 5-20, 7-20, 2-20, 5-20, 7-20, 8-20 no 4-20. Division faharoa zazalahy zay ihany ny ASZMA nandresy ny Hafa tamin'ny seta 3-0. 5-20, 5-20, 7-20, 5-20 no 3-20.